Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Vavaka isika ankehitriny Jesosy eo raha mivory eto amin'ity toerana izay efa nifidiana ho hatry ny ela dia matoky izahay fa mbola manana teny ambara aminay ianao ary ny teny izay fa nampandrenesina anay dia ny manana ny fonay tokoa atateraka araka ny teny mpaminany fehizay hoe amboariny lalan'i Jehovah ary manatao mahitsy ny lalak'alehiny dia ny fonay izany ka dia izay rehetra mikitontonao mikirontanao vadibadika rehetra ao dia ataovy milamaka tsara milamina tsara marina tsara mba andrenesana ny teny ary indrindra mba handatsaka izany eo am-po ka hita tany tsara izy mba hamaka izy hidrebona izy hitondra voa izy dia fiainana mandraka izay amin'iseo ny voninahitra ao mbola mitenenina araka ny fombanao fa miaino ny vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ho voninahitra Andriamanitra irery ihany amen. Horaisika ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara ny jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Iarahantsika mamaky izany rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray asa. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Amen. Ny foto-kevin-dehibe izay bandinitsika indrindra amin'ity andro ity dia ny hoe satria efa tonga amintsika na efa naposaka Andriamanitra amintsika ny fahazavany dia manana didikositsika andray izany. Andray izany amin'ny finoana hitenenana mivantana hoe minoa ny mazava. Hoe mino ny mazava dia ny matoky ny mazava zany mientehitra amin'ny fahazavan'Andriamanitra zany ary miaraka amin'izay dia ny hoe mandeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra na mandeha amin'ny fahazavan'ny tompo zany. Efa tonga tokoa ny mazava ary tonga miposaka izy io. Misy nefa ny antefany zany fiposahany zany dia isika zany izaho zany ianao miposaka ho antsika ny mazava. Milaza zany fa nisy aizina atao ary raha tonga ny mazava dia haneo ny famonjen'Andriamanitra amintsika zany. Hoe ny fanambaran'ny Isaia mpaminany minaran'ny tompo mitsangana ho izy miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Tsy tadiavina intsony zany fa zavatra efa nitanteran'Andriamanitra zany natongavany misy dia ampiny hoe fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aiza-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposahan'i Jehovah ary aminao no hisehon'ny voninahiny. Zavatra lehibe zany. Araka izany dia mahery no ny fahazavana rehetra ty mazavaka izay miposaka amintsika ity satria fahazavan'ilay mpahary miposaka amintsika fa tsy fahazavana izay no ariny intsony. Ina mondrazaina amin'izany tsy hoe ny masoandro intsony ny fanazavananao izy no ny andro ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao amin'ny 9:7 izany fa Jehovah Andriamanitra. Jehovah mantsy dia hoe ny tompony dikany ary tompony zao rehetra zao no ho fanazavananao ary fanazavananao mandrakizay ary Andriamanitra ao no voninahitra. Tsy misy aloko ny famaizinana intsony, tsy misy aloko ny fangaiaizana intsony, tsy misy anjarana zao hoe sombitsombony na tsy feno na banga intsony fa Andriamanitra ao amin'ny fahafenon'ny voninahiny no misy eo aminao. Dia azonao miteny hoe ampy ho antokoa ny manana an'Andriamanitra. Miaraka amin'izany raha toaka mbola mety hisy ahy ao am-pontsika ka hoe hidisy antsika indray mazava lehibe efa miposaka amintsika io ary miposaka ho antsika dia mbola miteny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 9:20 tsara rehefa any an-trano mamaky azy manontolo tsika izy hoe tsy hilentika intsony ny masoandronao ary ny volanao tsy hisoka tsy difo zany tsy tahaka ny fahitantsika mahazatra zany fa Jehovah no ho fanazavananao mandrakizay
ary ho tapitra ny andro fahalelovanao, zany hoe ny andro ny famaizinana zay nisy anao nampahory anao. Da ny hevitra zany, raha Andriamanitra no fahazavana miposaka aminao, iza sinona no hanapaka zany fiposahany zany? Tsy misy fahefana ninninona satria izy ny tompon'izy nahary zao rehetra zao. Tsy misy afaka hanakana azy tsy hampiposaka ny fahazavany amintsika. Ho raha miteny ny ten'Andriamanitra amintsika eto hoe ary ny mazava dia mamirapiratra amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy, za kosa ianao kosa dia ataon'ny ten'Andriamanitra hoe raiso izy, raiso mazava, dia matoky ny mazava, mino ny mazava, mandehana amin'ny fahazavan'Andriamanitra dia ho velona ianao ary ho azonao tokoa le atao hoe fahazavanaina araky ny ten'Andriamanitra hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Eo amin'ny andininy fahaefatra zany. Arak'izay, inona moa ny tena votoatin'ny ty hafatry ny tenin'Andriamanitra ity amin'ity andro ity? Dia nolazaintsika hoe minoa ny mazava, hoe matokia ny mazava, satria nataon'Andriamanitra ho antsika ny mazava. Ary ny posahany dia ny mirapiratany tokoa, tsy hoe hiposaka kely fotsiny fa mirapiratra ao amin'izay rehetra mitoetra ao amin'ny maizina. Mba tanteraka araka voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona zay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Tsy misy ohatran'izany, tsy misy ohatr'izany. Ary zay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana ho izy no niposahan'ny fahazavana dia ny tompo aminy zany. Ka iza io mazava io? Tsy ataontsika hoe inona io, satria fantatritsika fa izy tenany io. Lazain'ny Jaoneto hoe lay tenin'Andriamanitra le hatramin'ny voalohany, ary Andriamanitra mihitsy. Ka eto dia ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Tenenan'ny zao apôstôly hoe tamin'ny voalohany tokoa ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny moa izy dia Andriamanitra, ilay mazava zany. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina zao zavatra ary izao na dia iray azy. Dia lazainy arak'izay fa izy no nisy mpiainana, satria Andriamanitra dia fiainana. Andriamanitra velona izy araka ny teny Jesosy hoe satria velona ho izy dia ho velona koa ianareo. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona mazava zany. Raha ao anaty fasana ny olona, maizina ny eo, mangatsika eo, maty eo, tsy misy fiainana. Fa rehefa tonga ny fiainana dia Jesosy Kristy raha nitsangana tamin'ny maty dia mamelona izao rehetra zao, ary mbola mamelona izao rehetra izao koa izy. Zany araka izany dia teny manondro indrindra an Jesosy. Zay ny teny tamin'ireo olona tonga niaino ho azy. Ahoana moa ny teniny? Izao ny fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka ao izy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavanaina. Manana an Jesosy. Toy ny hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Zay ary fiainana tsy lentika na ho levona mandrakizay fa fiainana mandrakizay. Ka Jesosy Kristy tokoa ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery, dia aina sy fahefana avelona antsika zany. Zay miteny amin'izay rehetra mitoetra amin'ny maizina hoe mivoa, tenin'Andriamanitra io. Ary amin'izay rehetra lavo sy maty noho ny miota sy ny asa maizina hoe mitsangana, amin'ny teny hafa dia hoe aoka ho velona indray ianao, na mitsangana ho amin'ny fahavelomana ianao. Koa zay rehetra mitoetra tao amin'ny maizina dia ho afaka. Ina ny antony? Satria Andriamanitra no manafaka azy. Andriamanitra mahery dia tsy tonga eo aminy ary tonga ho azy tokoa. Hoe ny teny Somafaly manambara ny amin'ny nansorana ny mpanompon'i Jehova dia mitaratra an Jesosy indrindra zany, zay ny ranoray. Ahoana ny fanambarany? Ny fanahin'i Jehova Tompo maty ho aminy koa izy. Satria Jehova efa nanositra itoro-teny Somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ihasitrana ny torotoro fo izy, ary itoro fanafahana amin'ny babo. Sy hamoakany ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitoro taona ankasitrahan'i Jehova sy andro famalian'Andriamantsika ampionana ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona eny anome azy hamamo, zany hoe fitafiana soa tsara tarehy io hosolon'ny lavenona. Fa oro-mantsy fa izay dia miosondavenona, fa eto tsy zany, fa efa sandratr'Andriamanitra izy ary dia ampitafiany voninahiny. Tsy deluire fifaliana fanahy io hosolon'ny fahalahelovana ary fitafiana fiderana hosolon'ny fanahy reradreraka. Efa reraka, tola, resy, maty mihitsy. Dia io no atsangan'Andriamanitra. Zay natao tsinitsiny amin'izao tontolo zao atsangan'Andriamanitra indray izy.
hanana ny voninahiny isehoany zany hoe fa miraprata ny voninahitr'Andriamanitra ray mazava tonga eo aminy dia izany tokoa no hoe Andriamanitra amintsika le lazaina hoe imano ela teo mo milaza an'izany dia imano ela io teny tonga nofo hanavitra tokoa tonga ny zanak'olo hitady sy hamonjy ny vera ho izy ary ho an'izay rehetra mandray azy dia meny elo tonga zanak'Andriamanitra tokoa izy atateraka araky ny filazan'i Jesosy hoe ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo afaka avy amin'ny heriny maizina afaka avy amin'ny fatoran'ny aizina rehetra tsy misy aizina na fatoran'ny aizina haalitana ny olon'Andriamanitra izay miantso azy ka antsoy aho izy dia vonjeny ianao dikan'io dia ny hoe ho afaka amin'ny aizina izay mamatotra anao ary ho afaka tanteraka ho afaka ny tanteraka amin'izay mety endriky ny famazinana rehetra ka inona ny maizina izay anaran'ny tenin'Andriamanitra tokoa raha vintenina izy dia ny hoe ny atao hoe maizina na ny aizina dia izay rehetra manakona ny mazava manakona ny fahazavan'Andriamanitra tsy hiposaka amintsika tsy ho hitatsika tsy hiseho amintsika zay mantsy izy io rehefa tonga ange mazava dia zao hoe izay rehetra tarafiny dia hazavaina izy zavatra lehibe zany na manahoana na manahoana atevina halala ny aizina izay misy an'izana iza izay miantso azy dia hiposahany fahazavana lehibe dia tarafiny izy ka na vasoka toninina izy noho ny ota sy ny aizina eo aminy dia diovina izy dia amirapiratra satria amirapiratany voninahitr'Andriamanitra zay no aizina zay dia izay rehetra manakona antsika tokoa tsy hitany voninahitr'Andriamanitra zay fa nomaniny ary efa nomeny ho antsika reo aizin'ireo raha tondroitsika dia voalohany mazava loatra dia ny otana ny fahotana izay efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra araka ny teny amin'ny Isaia dia tsy fahamarinana rehetra ato anatsika zany ny toetratsika mandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa araka ny sitrapo nofo izay manakana tanteraka mihitsy ny asan'ny fanahin'Andriamanitra satria nofo sy ny fanahy dia mifanohitra izy roa dia ny fahalementsika sy ny fahahosantsika tsy afaka hanatanteraka ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ao raha teo ny faharatsian'ny fo izay tsy manana fitiavana tsy tia ny marina tsy mahay mity no sady tsy tia ny mitia an'Andriamanitra sy ny olona aizina avokoa faharatsiany zany ka aizina isy voninahitra iseho amin'izany tsisy Andriamanitra isehony amin'izany novinoviny satria masina sy marina izy tsy inona tokoa ny aizina raha bangotsika fa ny asan'ny nofo rehetra izay miteraka fahasimbana izay mamafo an'ny nofo dia mijinja fahasimbana tsy inona io fa ny fahafatesana zay natonga tenin'Andriamanitra hiteny hoe vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany io tena nofo io tsika fatra-panompo an'io vonoy io dia ny fanompoana ny sitrapo fanompoana filana maro samihafa zay tsy resin'ny sasany io kanefa io ny tena mandetika atsika ary mamokatra zavatra ratsy tsy mba zavatra tsara tsy asa tsara fa tena fahalovana sy fahafatesana poizina ny asany zay izy mety mandoka atsika io mitarika atsika io nefa poizina ary poizina sy fandrika izy ary zay ny antony azy fijalian'i Jesosy dia araka izany dia hoy Paoly raha laza izy tamin'ny Korosiana nefa raisika ao antsika koa zany ario izy nitoetra taloha zay ihany ario raha tianao no andova ny fahazavan'Andriamanitra fahazavan'ny fanjakany ario inona no arina tompoko rehefa ao amin'ny trano dia ny fako aza mitahiry fako ny fahotana zay izy rehefa avy amin'ny tanina ary miaraka amin'izany zay rehetra mahatonga fahatotrana fahalerovana amin'ny fiainana ario dia filazantsika azy moa satria tsy haintsika dia hoe eto amin'ny tongotry ny tompo zany na eo ampodotry ny azo fijaliana ario ny toetra taloha ho izy mba miasany tafio ny toetra vaovao zay avaozona ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary azy zany hoe ny endrika Andriamanitra le hoe namorona olo tahaka azy dia ny endrika amin'ny voninahiny sy ny fahazavan'izany voninahiny zany ho amin'izany efa niantson'ny tompo atsika ary zany nomena antsika efa maty ianareo i Paoly ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra zany vezina zany dia ny hoe tsy anontany intsony ianareo tsy anontany feno fahalovana fitaka faharinganana fahasombana fahafatesana tsy andro zao tontolo zao zay mbola milona sy voafatotra anatin'ny aizina fa niza isika an'Andriamanitra velona mazava marina ary masina indrindra ho ahita fio Jesosy Kristy ilay masin'Andriamanitra ary aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny filany maningitra atsika nge izy eo na miteny takan-droro dia mampaningitro zany satria zay ny tsy fahatanterantsika kanefa zao satria tsy vitatsika
ny anafaka ny tenatsika amin'ity hoe heriny ota sy asan'ofo ty dia nanaiky ho ota Jesosy mba hanafaka antsika tokoa amin'ny ozony ota dia tamin'ny fahafatesany teo amin'ny arifijaliany zany ary raha nitsangana tamin'ny maty izy dia mba ho fanamarinana asianao zany hoe afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tsy misy ninninina ary na izana izy afaka manamely koa antsika zay nandray azy dia manangana antsika tokoa izy hiditra ao fanjakany fahazavany mandrakizay tsy misy aizy na dia kely aza fa voasoratra hoe raha niarany levona tamin'ny anareo tamin'ny batisy Paoly zay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty ianareo zay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Jesosy Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra rehefa nariny tany ivelany zany ary novonoiny ny soratanany didy zay ny ampanga antsika hoe mpanota mendrika ny hofaty dia nyvonoiny teo amin'ny arifijaliana koa zany ary dia nesorony tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny arifijaliana ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana hevitra rony dikan'io zany hoe nanaiky ho mpanota izy rehefa zay zany dia tsy nanda azony Jesosy ny toerana angeo kanefa nanaiky nitendriny rainy izy teny hevitra faharoa koa dia ny hoe ninninona fanapahana na fahefana amin'izao tontolo zao dia nesorony tsy eo amin'ny tenany zany hoe tokony nandreseny azy ary noho ny arifijaliana tokoa dia naseho ny miariary ny fitondran'ireo izy toy ny fanaony zay avy nandresy dia zay rehetra nandray azy ho mpamonjiny tokoa inona no resy amin'izany tsy inona fa niaizina dia niaiziny ny ota sy niaiziny ny devoly sy ny fahefany ratsy rehetra arak'izay ny manakona ny fahazavana tsy vita faharoa dia lay mpanjakan'ny fahamahinana dia manao viveriny aina izy mba hanaharonana ny masom-panahintsika hanitorana ny fotsika tsy ahita ny fahazavan'Andriamanitra ny devoly sy ny asa ratsiny rehetra araka moasoratra hoe isika hoy Paoly tsy mitolona amin'ny nofamandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamahinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia zany nanaovantsika ny asa mandroka ny devoly ka ny asan'ny devoly raha fitinina ino moa no ataony vitrany izy ve dia mamely na mamono tsy maka fanahy dia maka fanahy izy dia mamitaka izy azo ny fonao sy ny eritreritra ao dia manangoly izy mamatotra anao tsy afaka mihetsika dia manandevo anao mampanompo anao mampanao anao zavapady dia avy eo voenao na lavo ianao dinao nataony anafaka anao ve nanamarina anao sanatria miampanga ary zay le hoe tiampanga izy manameloko eo anatrehan'Andriamanitra lay mpitsara marina izy ary ny tena fikendreny amin'ny olo izao ny hamono mpamono olona izy dia mamono fanahy izy dia mamono ny finoanao izy raha azo ny atao koa zany dia Jesosy eo aminao fa raha aminao marina Jesosy ho faty ve sahirana foana ny mamono an Jesosy eo aminao tsy arovo zay tsy homenatra nangay ay zay manana azy ka marina ny amin'ny devoly ny tenin Jesosy manao hoe ny mpangalatra hoy izy tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana za kosa avy mba hananany ondry fiainana sady hananany be dia be ino ny fiainana io dia io le lazainy eto hoe hanana ny fahazavanaina indrindra izy Jesosy eto amintsika sy ny teniny zay velona sy mahery omeny antsika ary noho izany dia efa tonga tokoa Jesosy ary mbola tonga eto amintsika nio amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahefany anarany ina no asany andringana ny asan'ny devoly rehetra zay mpanjakany sy fahamarinana zay mpanjakany fahamahinana fa voasoratra hoe izao no seho ny zanak'Andriamanitra hoy Jean apôstoly Jesosy zany dia ny andrava ny asan'ny devoly ny andrava ny asan'ny devoly inona no aditsika manao an'izany le avako rehefa naposaka tamintsika ny mazava ary nomena antsika izy hitondra famonjena fanasitranana fanavotana feno fanamarinana feno fananganana antsika ho zanaka mandovan'Andriamanitra sy mpirailova amin'ny Jesosy Kristy nomena antsika izany dia izao minoa ny mazava miaraka amin'izay ary eto ny mazava satria fa nomenanao izy ary rehefa zay dia mitoria ny mazava reo zavatra telo reo raisitsika nytsoratra tsara zany voarakitra ao amin'ny fosiny saitsika hoe nomena antsika ny mazava ka dia minoa ny mazava ary eto ny mazava ary mitoria ny mazava mino ny mazava ina ny hevitra zany zay mino dia ahita izy zarovo tsara tamin'ny fandraisany Tomasy tamin'i Jesosy za tsy ino raha tsy mahita
ka eto efa nomena ny mazava dia zao mino zany mba ahita satria raha miteny tsika hoe na ny ten'Andriamanitra efa miposaka aminao mazava dia tsy loatran'izay sy any amin'ny fo eritreritra toy ny hoe fa aiza moa izany amin'ny finoana fandraisana amin'ny fo mandraisana ny mazava ka mino ny mazava dia ho hitanao ny mazava dia ho hitanao ny asany raha teo hanazavanao izy hanazava ny fonao izy hanazava ny eritreritra sy ny sainao zay viravray ny aizina hanazava ny lalanao izy hanazava ny fiainanao manontolo izy satria feno ny asan'io mazava io mino arak'izany lay tenin'ny mazava dia ny tenin'Andriamanitra zay teninaina dia ny fahazavana iny ho levona arak'izany ny asa maty rehetra ato anaty ny entana rehetra mitambaisatra ho maivana ny ady manjoy dia angina ny asan'ny maizina rehetra dia ho ringana sy ho foana satria miposaka aminao ny herin'ny tenin'Andriamanitra lay mazava fahazavana zao tontolo zao fahazavana ho an'ny olona rehetra fahazavana ho anao ho antsika tsirairay avy ary dia magaga ihany tokoa raha miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny tiandro ty hoe ary mazava ho izy dia mamirapiratra ao amin'ny maizina tsy hoe sanatria misy fandraisana nga ny aizina sy ny mazava zay mantsy le izy fa maninona moa ny amin'ny maizina ny posahany sa nanao fihavanana manokana indray tamin'ny devoly Jesosy sanatria zany zay le hoe Kristy Beliara tsy misy raisana fa izany dia mba hanehoana indrindra ny voninahitr'Andriamanitra dia ty mazava mamirapiratra ao amin'ny maizina ity satria tsy raisitsika ny maizina matrotraka atsika ny aizina sakana ho atsika ny aizina dia io indrindra ny posahany mazava ao amin'ny maizina Jesosy Kristy nidina any amin'ny fiainatsika maizina Jesosy Kristy nanaiky ho faty ary dia nalevona tao aminatin'ny fasana maizina nefa Jesosy Kristy tsy voatanany fasana noho ny herin'ny fahazavana zay Jesosy tonga amin'ny fonao teraka ho izy filazantsika azy tamin'ny krismasy dia fahazavana lehibe zay miposaka izany hanehoana indrindra ny voninahitr'Andriamanitra dia ny heriny tsy toa sy ny fitiavany tsy misy fetra ho aso anao ry avako ko na dia voasoratra aza hoe fa ny mazava dia mamirapiratra ao maizina fa ny maizina tsy nandray azy ro izy moa maizina tsy nandray azy io dia zao tontolo zao manondro zao tontolo zao hoe azina tsy mandray azy io satria tsisy ifandraisana aminy zay ihany no antony zany hoe toeriny arak'izay atao kanefa zao ambara ny tenin'Andriamanitra fa ny aizina tsy nahasakana azy zareo rehefa any an-trano ery ambany zay no andikana azy eto le hoe tsy nandray azy dia hoe tsy nahasakana azy satria tsy misy iraisany kanefa izany mahery mazava sany maizina ny mazava resy tanteraka ny maizina io ka tsy afaka nandray azy zavatra lehibe zany ka arak'izay dia tsy ny atevy ny aizina zany no masakana novinany mazava tsy ho tonga ary tsy rehetra tsy hoe tsy rehetra fotsiny ihany fa hamirapiratra ao amin'ny maizina hamirapiratra ao amin'ny maizina dia tahaka ny amin'ny andro mitata vonana zany raha ao anaty aizina mikitrika iny ianao asa tahaka ny tonga ny orambe maty ny jiro dia aizina tokoa zany eritrereto amin'iny misy fahazavana lehibe miposaka dia tahaka an'ireny tselatra ireny ka rehefa tonga ny tselatra indro tahaka ny amin'ny antoandro fa ny tselatra moa mandalo ihany fa eto dia ny hoe fahazavana hiposaka iseho miariary aminao ary aneo miariary koa ny zavatra rehetra dia tsy ho tafitohiny ianao satria ny voninahitr'Andriamanitra miposaka aminao io ary mahery ny voninahitr'Andriamanitra io dia ny fanatrehan'i Jesosy antsika zay nitoetra tao amin'ny maizina ary antony atongavany koa ito amin'izao tontolo zao miaraka amin'izay miposaka io fahazavana io dia foana ny tahotra mangina ny tebotebo sy ny aya rehetra tsy misy intsony fahatafitohinana satria mazava ny lalana ombana dia mahary tokotsika hity atsika ny lalak'izorana dia Jesosy zay nylazany hoe izao ny lalam-piainana ary lalam-piainana mandrakizay amin'izany tsy mandeha irery intsony ny olona mahita mazava lehibe fa Andriamanitra ny hoe ho aminy tsarova ve tahaka ny hoe ny andro afo sy ny andro raona zay nitarina ny Israely Andriamanitra tokoa tonga eo amintsika tsy honohono zany fa hita izy amin'ny alalan'ny teniny miasa izy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mitarika atsika dia mametoky hoe hitarika ny jamba amin'ny lalan zay tsy fantanina atao hoe jamba dia zay tsy mahita ny mazava na dia manana maso ary izy ary amin'ny lalana tsy fantany tondrako azy ho izy aza atao hoe haka dia tsy fantatra izy ty dia vao mainka mitsia ny lalan'ny fahazavan'Andriamanitra zay tsy fantatra hatramin'izay no hitarian'Andriamanitra mba mpazava ny lalako dia hoy izy hoe ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany satria izy mitarika ary mikitaontaona halamako tsara izany zavatra zany nataoko aminy ka tsy amelako tsy avelako raha tsy tanteraka ty hoe miposaka ny fahazavana
ko na dia voasoratra zany hoe ny aizina manarona ny tany, ny Espito manarona ny firenena, aminao kosa no ipisahan'i Jehova, ary aminao no isehon'ny voninahiny. Isaia teo zany. Zany dia nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely, fa izay zany tanatin'ny fangidin'ny aizy ny fahababoana tsy misy tony hoe eritreretina hoe isa afaka monjy anay, nefa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia afaka izy, dia nitraka indray izy, velo indray nitokotry ny fanantenany, fa tsy nahafoy azy Andriamanitra. Ary dia toraka zany koa na dia voasoratra eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zao tontolo zao mipetraka eo amin'ilay ratsy, any amin'ny Jaona voalohany zany 5:7-10. Zay nge ny veriny rehetra, ary zay mahatonga ny olona tsy mahalala mioka amin'ny Satana, fivavahana amin'ny Satana, manao fanekena amin'ny Satana, zay hoe satanisme. Na olona manam-pahaizana sy manam-boninahitra zao dia mioka amin'ny biby. Mampalahelo nge zany, mampalahelo zany. Kanefa zao azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Na izao tontolo zao aza mipetraka ao amin'ilay ratsy dia ny devoly zany mitsangana kosa lay mahazava, raha fahazavan'izao tontolo zao dia Jesosy, ary dia manao ny fahavalony izy ho fitoeran'ny tongony mandrakizay. Piny tenin'Andriamanitra hoe ary amin'ny fofinain'ny vavanao izy dia amin'ny fanahy masiny zany sy ny fisehon'ny fiaviana amin'ny fanatrehany, eo no anafonany ny hery rehetra nanany fahavalo. Dia tsara ho fantatsika rehefa mandeha ny asa sy fampaherezana, ao no nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Manakery avy Nazareta. Ary amin'io dia hoe jereo Jesosy fa mitsangana eo aminao izy, amin'ny heriny sy to, amin'ny voninahiny, amin'ny fahazavany rehetra. Ary zay mampitsipaka an'ilay devoly, tsy ny olona sanatriny mitsipaka fa ilay fanaratsy eo aminy, satria mahery ny fiavian'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy, feno ny fahefana rehetra, hanafoana ny hery rehetra nanany fahavalo. Zay no antony atao hoe asa sy fampaherezana zay atao eto, dia ny fiposahana na fanaposahana ny voninahitran'Andriamanitra zay mandresy ny aizina rehetra. Ahoana zany? Tanteraka tokoa zany hoe asa pahefana amin'ny anaran'i Jesosy zany, satria tompon'ny fitsarana sy ny fahefana rehetra izy. Ahoana ho izy? Ino re fanomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Dikan'io dia ny hoe fanefana hanaposaka, nampiposaka ny fahazavana ho famonjena ho asenao. Fahefana amin'izay hitan'ny maso, ary fahefana amin'izay tsy hitan'ny maso. Na inona dia manaiky io fahefana io, fa amin'ny anaran'i Jesosy no andolehany loadika rehetra. Ary dia raha ny lela rehetra hoe izy tokoa no Kristin'Andriamanitra ary tena tompo zany, ka ataon'i Jesosy zany asa fanafana amin'ny fanazavana zay omena antsika zany, ary vitainy zany satria zay no tenin'Andriamanitra. Na reny izao rehetra zao dia izy zany miazo n'izao rehetra zao, manafaka izao rehetra zao amin'ny aiziny sy fahalalàn'Andriamanitra sy ny fanangolen'ny devoly dia ny fahohony famaizinana rehetra. Rehefa nandray fahazavana io ianao dia aza miravoravo tanana fa areto ny mazava, areto ny jiro, dia ny finoanao Jesosy eo aminao. Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, sy azo ofenina zay tanàna miorona eo amin'ny tampon-tendrombohitra. Dia hoy Jesosy manohy, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo izy, mba hitan'ny asa soa ataonareo, dia ny fahasoavan'Andriamanitra miasa aminareo zany dia ny tompo ka ankalazany rainareo zay any an-danitra. Ary dia io indrindra lazainy eto amin'ny Isaia 40 hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Ny olona zay nandray ny fahazavan'Andriamanitra, Jesosy mitsangana eo aminy maneho ny voninahiny dia miara-mitsangana aminy. Tsy ao intsony ilay hoe osa na tahotra, araka ny ten'i Paoly tamin'ny Timoty hoe fa tsy fanahy osa ho izy no nomena antsika, fa fanahy mahery. Inona io? Ny fahazavan'Andriamanitra zay miposaka io ka mandevona ny ota sy ny asan'ny maizina rehetra. Inona arak'izay ny fahazavanao? Dia Jesosy ao aminao raha nandray azy ianao, sy ny tenin'Andriamanitra velonao aminao ka hivelomanao, inonao, tandrovinao, hifaharanao, ataonao ampinga ny finoana tokoa sy sabatry ny fanahy zay adiavanao sy andresenao ny ratsy rehetra amin'ny finoana, dia andresenao ny aiziny zany. Araka ny tenin'ny soratra masina hoe ny finoana no andresetsika izao tontolo zao. Zay ny fahazavan'Andriamanitra ao aminao, ka ny fanaposahanao ny fahazavan'Andriamanitra ao aminao ry havako, dia io no amezanao voninahitra an'Andriamanitra zay niantso sy nifidy anao. Kanefa miaraka amin'izany dia io no lalana sy fomba azony zay maro zay mbola tsy mahalala, azony mahita, mahafantatra ny mazava, azony milaza tokoa hoe hitanay koa le mazava. Tsy no hoe toriteny maro samihafa fotsiny ihany, fa ankehitriny dia hitanay le mazava satria miposaka eo aminao zay fanomena izany zany mazava zany. Ary zay ny voalaza amin'ny Isaia, ny firenena manatona ny fahazavana ho izy ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany fiposahanao.
dia tahaka nireny amin'ny aliny reny rehefa miposaka ny mazava misy jiro dia inao nataon'ireny bibikely reny lasa izy tonga manatonao. Ina ny antony? Raha mangatsika ny andro satria mafana eo. Raha maizina raha teo tsy mahavelona ny maizina tsy fantatra zay mety isy eo dia iny fa manatony mazava dia tena mahazo toky. Ary tendrin'Andriamanitra izany ho an'ny olona rehetra mba hahalala ho izy halala azy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ka ny tany dia aoka hoenika ny voninahiny zavatra lehibe zany. Voalaza amin'ny Salamo 2:7 hatrany ambany fanambany ranomasina zay ny voalazany amin'ny Isaia 7:20 sy ny 1:10. Zany hoe hoenika ho feno dia feno ty fahazavan'Andriamanitra ty ka dia angina ny fanahintainana hitsahatra ny ranomaso ho foana ny sento rehetra no ny asan'ny maizina. Rehefa zany satria zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny olona rehetra mba hahalala ty mazava ity dia mitoria ny mazava. Rehefa nandray maimaim-pona ianao dia manomeza mamaim-pona. Dia ahoana miny tenin'Andriamanitra asandratra-pony inge zay nandray ty mazava ity. Ianareo izy dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara nalay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo zay tsy firenena akory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra zay tsy namindràna fo na tsy nalala ny famirapon'Andriamanitra fa ankehitriny efa namindràna fo. Tsy natao hoe fanaky ny fahatezerana no hitantsika fa natao hoe fanaky ny famindram-po satria navela heloko. Dikan'izany aza atao tsirambina ny mitoro ny mazava. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana Paoly tamin'ny Timoty dia zao torio asehoy fahazavana fa ianao no jiro satria aminao lay jiro fahazavana zao tontolo zao efa nomenanao zany ary natao ho zanaky ny mazava isika na vavolombelony mazava afaka hiteny mazava afaka hiteny hoe indro ny lalana mazava izy ory. Ary miaraka amin'izany aza fangaro amin'ny aizina intsony ny fahazavanareo fa raha mazava no hazavaintsika dia zao miazava tsara tahaka ny hoe mifoaza tsara miazava tsara. Altany teny Jesosy hoe aoka hazavo io mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Jesosy efa tonga teo amin'ny olona angetsy hoe izy ve sa tsisy tsia tena lay mazava mihitsy nisy moa tsy afaka nataty zany dia nilaza hoe satria tsara aho dia ratsy ny masonareo. Amin'ny teny hafa dia hoe satria mazava aho dia misy eo tokoa ny aizina zay ao anatinareo zay lasa fitsarana ho azy. Kanefa le mazava zay tonga amontsika tsy ny sanatria hitondra fanamelohana fa nitondra fanavotana. Zaho koa ianao koa zay nandray zany mazava zany aoka hazava eo mason'ny olona toy izany fahazavanao. Jesosy Kristy sy ny ten'Andriamanitra ao aminao mba hitany ny asa soa ataonareo ankarazan'ny rainareo. Hitany hoe Andriamanitra tokoa ny ao aminao ary Andriamanitra mahery mazava nefa tia indrindra. Fizitsika izao dinika fanambarana ny tenin'Andriamanitra ho fampiorenana antsika. Fantatritsika loatra fa alina ny andro zay misy antsika ary miamaizina izao rehetra izao. Ary dia marina indrindra tokoa ny tenin'Andriamanitra zay fanlazaina tamintsika teo nefa anterina hoe tenin Jesosy zany. Raha misy ozy izy mandeha amin'ny alina dia tafitohina izy ka tsy misy mazava ao aminy. Zao anefa efa naposak'Andriamanitra amintsika kosa ny fahazavany dia ny voninahiny sy ny famoram-pony zay manafaka atsika. Io no fiposahan'ny fahazavan'Andriamanitra amintsika. Voninahitr'Andriamanitra amin'seho hanafaka antsika avy amin'ny herin'ny aizina rehetra dia toko lehibe zay raisitsika izany. Manelanelana tao ho anao zay efa nandray io mazava io nety nisy tokoa ny fangatsiana zany hoe mety fiamorana ny ena lay jiro ny fahazavana na netona ny jiro. Amin'ity andro ty nefa ny fahofisahan'ny fahazavan'Andriamanitra sy ny famoram-pony dia ahoanao iny tompo tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy mbola vonoany lay ny jiro manetona ambara-pamoaka ny rary no mpandresy ny rariny ity dia ny fahamarinan'Andriamanitra mitondra ny fahazavana milaza hoe miposaka ny mazava ary mazava no mandresy ny aizina rehetra. Ianao mety hisalasala hoe misy karazana aizina tsy resy tsia resin'ny Jesosy ka dia ento eo aminy. Arak'izany manatona ny Jesosy minoa ny mazava dia mandeha anao mazava tokony meny tompo. Raha misy mandeha amin'ny atoandro izy mazava zany dia tsy mba tafitoamina izy fa mahita ny fahazavana zao tontolo izao. Na izana izy dia eo Jesosy na ny amin'ny lavitra indrindra eo Jesosy na amin'ny afiny indrindra eo Jesosy na amin'ny sarotro indrindra eo Jesosy. Dia hoy Jaona apôstôly fa raha mandeha eo mazava isika tahaka azy eo mazava dia manana firaisana isika aminy. Ary ny rano Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no manadeo antsika ho afaka amin'ny ota rehetra dia amin'ny fahamaisinana rehetra
amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zao no voalohany toko voalohany dia mifafito zany. Ary amin'izany raha mbola manana ny mazava azy ianareo, zany raha mbola mena antsika amin'ity andro ity ny mazava, dia minoa ny mazava, maneke ny mazava, raiso ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava isika, ary izany indrindra ivavaka isika. Mame voninahitra anao ry tompo zay fahazavan'izao tontolo zao, dia aloharano ny piran'ny aina, tsy aina mandalo zany, mora levony zany, fa ny fiainan'Andriamanitra ho fiainana mandrak'izay. Zay manana ny zanaka tokoa ny manana ny fiainana. Dia nambara anao tamin'ity andro ity fa ianao lay mazava mitondra fahazavana ainao anay, ary tsy mba voafetry zany na amin'ny toerana na amin'ny fotoana, fa fahazavan'izao tontolo zao ianao, ary fahazavana tsy lentika mandrak'izay. Tendronao zany ary irin'ny fona indrindra Andriamanitra. Rehefa niposaka ianao ary mamposaka ny fahazavanao, dia ny fahamarinanao sy ny fitiavanao indrindra ary ny voninahitra ao ato aminay, eto aminay, dia miposa bebe kokoa. Zany no hatakay, ary aza milentika, aza mandao anay, aza mahafoy anay. Izay mora mahafoy anao, ary zay voarainay azy atao mora savotry ny zavatra maro samihafa noho ny fahalemena, nefa noho ny fahasoavanao dia ny fanoramponao mandrak'izay, dia zay na rehetrao tsy misy afaka hamono izany, dia ny fahazavanaina lehibe. Jesosy Kristy, mofonain'Andriamanitra, mitondra fahazavanaina ho an'izao tontolo zao. Voninahitra anao raitsy amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanaka, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ain'Andriamanitra, herin'Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra, manambara anao Jesosy hiposaka eto aminay. Da io ny asa zay mbola atao hatateraka arak'izany teninao zany indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.